Anjerimanontolo CSS miankina amin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta. Fanatsiana ny mpitandro filaminana tahotry ny mpitondra. Mpikambana CT teo aloha fandikan-dalana enina mahery no nataon'ny HCC. Faltafaraka aminao ndray tongokilasy sy tongovavy ato anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao manatitra ny arabany manasanao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao ny politika no isantarana ny fiarana amin'ity anio ity. Ny fanajana ny lalam-panorenana sy ny tety androm-pifidianana, fifidianana mangarahara, azo antoka sy ekeny rehetra, ireo no isan'ny vedikevitra ny fanambarana iombonana nataon'ny vondrona iraisam-pirenena androany. Nambarany fa manaraka akaiky ny fivoarany toetra raha mifandray amin'ny fanomanana ny fifidianana eto Madagasikara, ireo mpiara-miombona antoka iraisam-pirenena. Onjalalaina Ranaivomanana, Mathieu Prince no mitatitra ny vaovao. Namoaka fanambarana ireo maso sy mpiara-miombona antoka amin'ny Madagasikara androany. Manaraka akaiky ny fivoarany toetra raha mifandray amin'ny fanomanana ny fifidianana ireo mpiara-miombona antoka iraisam-pirenena eto Madagasikara. Manamafy ny mahazava-dehibe ny fanajana ny lalam-pandrenana sy ny tety androm-pifidianana izy ireo, ary manipika hatrany ny fanohanana ny zotra-pifidianana mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena, izany hoe mangarahara, azo antoka, mampiaty ary milamina. Singa manandanja mitondra mifanekeny rehetra ny voka-pifidianana sy miantoka fitoniana eto Madagasikara ny fahatokisana n'izany dingana izany. Mampatsiahy ny fanajana ny fahalalahana fototra izy ireo, anisan'izany ny zo ivory sy hanao fihetsiketsehana am-pilaminana, ary koa ny lanja mitovy nomeny ny fitondram-panjakana sy ny hainao manjery ireo kandida rehetra, mifanaraka amin'ny foto-kevitra demokratika izay fanekeny Madagasikara. Anio ny fifanankalozan-kevitra mirindra miaraka amin'ireo mpandray anjara rehetra, ireo mpiara-miombona antoka vahiny, raha ny fanambarana izay nirahan'ny delegasion ny vondrona Europeanina, ny solitenan'ny OIF eto amin'ny ranomasimbe Indianina, ny maso-ivony Allemagne, ny maso-ivony États-Unis, ny maso-ivony Frantsa, ny maso-ivony Japon, ny maso-ivony Royaume-Uni ary ny maso-ivony Suisse. Fa mivondrona amin'ny fanohanana ny hetsika anoherina ireo mpanitsakitsaka ny lalam-panorenana ny vondrony mpanohana ireo kandida any amin'ny faritra fitovinana iny. No santarina tamin'ny alalan'ny fanaovana fanambarana iombonana izany farany herinandro teo tao Manakara. Tsy janona treo ny fifanohanana fa itoy hatrany ary miandry ny kiriroka avy ety Antananarivo ireo vondrony mpanohana ny kandida avy any amin'ny faritra fitovinana ireo. Mitatitra ny vaovao Fongusa Joselito, MBS Manakara. Manoloana ny toedrara izay aignan'ny firenena ankehitriny sy ny fandokandalana ataon'ireo mpitantana ny firenena eto Madagasikara dia miombona amin'ireo hetsika ataon'ny vondrony kandida irotsaka ho fidiana amin'ny fifidianana ho avy io ny mpanohana azy ireo aty amin'ny faritra fitovinany. Nagnano fanambarana miaraka izy ireo ny Alahady 17 septambra lasa teo ka toy izao izany fanambarana izany. Irotsaka filoham-pirenena isa 110 ato anatin'ny faritra fitovinany dia manao izao fanambarana manaraka izao. Voalohany, manamerika ny mpifarana namoaka ny taratasy manamarina fa mbola mizaka ny zo-pirenena malagasy i Andry Rajoelina. Sy manamerika ihany koa ny ACC nanaiky ny filatsako fidiana. Faharoa, manamerika ny fanapahan-kevitra nanendrena ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement hitazona ny toerany filoham-panjakana satria tsy fanajana ny voalaza ny lalam-panorenana izany. Izay midika ho fanaovanam-panjakana ka mitarika ny Madagasikara ho amin'ny tany tsy tandalana. Noho izany dia makahery ny vondrony kandida sy ireo solombavim-bahoaka hiara-dia mba hijoro hampandray andraikitra ny vahoaka izay maso mandidy amin'ny tany sy ny firenena. Efa sy tokony arahamaso amin'izay toerana tiany aleo koa i Andry Rajoelina hoy ireto vondrony mpanohana kandida ireto satria efa sy filoham-pirenena koa izy. Tokony anoratra ho an'ny vahoaka malagasy aza no tokony ataony hoe mafita ianareo fa efa tia tanindrazako aty la France aho. Izy moa efa sy filoham-pirenena. Sisy fanarana masony izy amin'izao fotoana izao, izy raha teo vazaha, izay tiany ataony any ivelany any, ataony any. Sisy agnaraka maso anazy anie. Tokony agnara izy manoratra hoe iahy sy ivelana Madagasikara koa fa mafitaritra ety aminay aty. Tokony izay raha atao fa sy midika ino izay aminay, sy midika koa izay fa raha dinina
landalina kokoa zay dia fatahorana ny vahoaka malagasy satria efa matsiapa-tegna ny vahoaka malagasy zao fa tsy hoentina vazaha koa. Kiririoka sisa andrasana aty amin'ny faritra raha fitovinagny dia ho avy tsy misy fipetra izy reto, efa vonona amin'ny angady sy gniarona ihany koa izy ireo raha ny fagnazavana atrany fa dia toromarika zany no sisa andrasana fa baranahana loatra ity firenensika ity. Ka zaha io dia miandry agnady efa sy tahadimy zany ahay aty amin'ny faritra atiky, tsy mahandry ahay fa efa te hiakatra any Antananarivo any ahay io hanao rodobe any a hagnatevin-daharana ny vahoaka ny Antananarivo hiara-hitaky amin'io resaka tsy fanajana lalàna io zany, hanotra ny tsy fanajana lalàna io ary hiaro ny fiandianam-pirenena. Ka miandry kirioka avao ahay io fa rehefa avy ny kiriokonareo Antananarivo any dia hiakatra ahay iahay sy hangataka fre aminareo fa iahay avao miakatra frenay miakatra misy printer agnaby ahay isapaty. Mino fandregna amin'ny faritra avaratsy mikaikaina amin'ny resaky vanily eo da hiakatra agnaby io orsahirana rehetra mividim-piainy anaby eo na Madagasikara eo da hiakatra agnaby io hagnatevin-daharana anareo Antananarivo any. Ka makahery anareo ahay sokafo ty raha ty fa hiakatra ahay haneo hevitry miaraka aminareo. Ary ahay moa zany da sodokany ty resaka ny fitiavana ny lehibe indrindra tiky. Kaiky fitaky kaiky ny lehibe indrindra aminazy ty zany fa tsy fitiavana ny lehibe indrindra fa fitaky lehibe indrindra aminazy ty ka da ho avy ahay. Atreto dia tsy misatsa ny mikaondoa ny vondro ny mpanona kandida aty amin'ny faritra fitovinagny ary dia miandry topy araka ny voalaza tery ambony. Manameloka tanteraka ny fandikan-dalàna miverimberina ataon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny mpanoana ny vondrony kandida ny amin'ny faritra Betsboka raha ny fanambarana ny raisana nataon'izy ireo. Manameloka ihany koa ny nanekeny ity ravitra ity ny firotsahako vidiny Andry Rajoelina izay tsy mizaka intsony ny zom-pirenena malagasy fa frantsay, miantsony sy ny fifampiresahana sy fifampidiniana ihany koa reto mpanoana ny vondrony kandida ny amin'ny faritra Betsboka ireto. Fanadiadiana. Manao toy vakana fanehoan-kevitra ataon'ireo mpanoana amin'ny vondron'ny kandida milatsaka ho fidiana filoham-pirenena. Anisany nanao fanambarana manoloana ireo tsy fanarahan-dalàna maro hita amin'izao ny mpanoana ireo vondron'ny kandida any amin'ny faritra Betsboka. Manameloka tanteraka amin'ny fandikan-dalàna miverimberina ataon'ny fitsarana avy momba ny HCC ireto mpanoana amin'ny vondron'ny kandida ireto araka ny fanambarana ny raisana nataon'izy ireo. Manameloka ihany koa ny fametrahana ny gouvernemanta hifandrombonana hitondra ny firenena fa indrindrindrindra manameloka ny faneken'ny HCC ny firotsahako vidiny Andry Rajoelina izy izay efa tsy mizaka intsony zom-pirenena malagasy. Manoloana ireo rehetra ireo dia miantso fampiresahana ireto mpanoana amin'ny vondron'ny kandida faritra Betsboka ireto. Miantso ny FFKM ny Frasambe ny Sapirenina communauté internationale ny folo alonda ray aman-dreny ara-draza silamo ary ny hery-velona rehetra hijoro andray ny andraikitra andamina sy aforoforo misy ato amin'ny firenena makahery sy manoana hatrany ny vondron'ny kandida sy mba-vahoaka looriny izay miezaka mampanaja ny lalàna velona miantso ny vahoaka malagasy rehetra hijoro sy ho saro-piaro amin'ny fanajana ny lalàna. Efa saika any avy amin'ny faritra rehetra manerana Madagasikara manao fanambarana sy fanameloana ny fandikan-dalàna misy eto amin'ny firenena amin'izao. Ireny fandikan-dalàna miverimberina ireny sy ahina hiteraka korontana eto amin'ny firenena. Manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena izay dia nanao fanambarana iraisana ihany koa ireo solitena ny kandida any amin'ny distrika Anambanja maro loatra ny tsy fanarahan-dalàna hita eto amin'ny firenena. Anisan'izany fanekeny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny firotsahako vidiny Andry Rajoelina ihany koa any fanomezana ny fitantanana ny firenena ho an'ny gouvernemanta hifandrombonana. Fanampanazavana. Noho ny antony fanapahana nataon'ny HCC maha kandida any Andry Rajoelina zay efa fantatra fa very ny zoma malagasy azy. Noho ny antony fanapahana nataon'ny HCC magnome fahefagna ny gouvernemanta hitantana ny firenena nefa tokony filohan'ny Sénat araka ny lalàna. Tsapa fa feno loatra ny tsy fagnarahana lalàna ataon'ireo ray aman-dreny eto amin'ny firenena mba hiaro ny tombotsoan'olo araiky nefa ny vahoaka miasahirana hatrany vokatra zegny. Ka eto zay maneho ny firaisan-kina amin'ireo kandida sy ny solombavam-bahoaka mahatsapa ny joro tsy magneky ny zava-misy. Mikaiky atsika vahoaka mba ahatsapa ny zava-misy marigny mba tsy ho voarebirebin'ireo tia tegna, tia voninahitry, tia fahefagna.
Mijano eo amin'izay vaovao izay ihany ny iray feo tao anatina fandarana iray nandritra ny iray andro ireo olom-boafidy solombavam-bahoaka sy loholona avy amin'ny antoko politika maro samihafa nanameloka ny fanitsakitsan-dalàna misy ataony fitondrana ireo antoko sy vondrona politika ny voan'ny kandida 20 dia samy naneho ny heviny avokoa manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Anisan'ny resahana tao anatin'ny fandarana ity ny tsy ara-dalàna ny firotsahany Andrajoelina ho amin'ny fifidianana nataony fandarana Angaredona hitondrana ny feon'ny vahoaka. Onjalalaina Ranaivo Manana, Mathieu Princy. Solombavam-bahoaka sy loholona ampolony maro avy amin'ireo antoko sy vondrona politika samihafa nitondra amin'ny fanehoan-keviny tao anatin'ny fandarana Angaredona. Hainao manjery ampolony isan'izany MBS Manerana Nosy sy ny radio Madany ny ara-mampity ity fandaharana andraisan'ny olom-boafidy feo manoloana ny fandikan-dalàna misy eto amin'ny firenena amin'izao. Anisan'ny voaboasina nandritra ity fandaharana ity ny tsy mahara-dalàna firotsahako vidian'ny Andry Rajoelina noho izy tsy manana ny zoam-pirenena malagasy intsony. Manzava tsara ny ao amin'ny lalam-pandrenana fa raha olona manana ny zoam-pirenena vahiny dia tsy mahazo milasaka mifaninana ho président ny Republika ny Madagasikara. Magnaraka an'izay dia raha ohatra ka mametra-pialana ny filoham-pirenena dia ny filohan'ny antenemeran-doholona no mamita sy mitondra firenena mandra-pahavita ny fifidianana. Izany rehetrarehetra zany dia nosopainy izao fitondrana izao tsy ekenay fa indrindra zahay aty amin'ny distrika na faritra fitovinany dia tsy magneky ny hiverenana vazaha hitondra ny Madagasikara ka izay no toerinay amin'izao fotoana izao. Fa ilay tsy fandraisan'ilay antenemeran-dolona ilay filohan'ilay androm-panjakana tokony nandray ilay andraikitra ny tsy fandraisany an'io andraikitra io dia fa tsy manaraka ny lalam-pandrenana satria anjara andraikiny amin'ny filohan'ny antenemeran-dolona azy izay efa fantatra hatrany am-piandohany io ary efa tsy maintsy ho niomanana fa rehefa tsy nandray an'ilay andraikitra izy dia efa midika izay fa efa nisy fandikana lalam-pandrenana tao. Ilay fahefan'ilay filohan'ny repoblika efa tsy any amin'ilay teo aloha intsony ary tsy any amin'izay tokony ho izy intsony fa amin'izao fotoana izao mitodika aminareo vahoaka zahay efa any aminareo ny ampahambetsaka amin'ny fahefana indrindra raha ny fiadidinan'ny repoblika no resahantsika ary izay no mahatonga anay solombavam-bahoaka loholona mandray an'izao andraikitra izao mampatsiahan'ny vahoaka sy milaza hoe tsy tokony ho any amina fahefana an'olona no tendrena tany no hitatana ny firenena. Ny faharoa amby efapolo tsy mila décret fa tonga de very ny zoam-pirenena ny olona manomboka amin'ny andraisany an'ilay zoam-pirenena vahiny. De ao amin'ny fahefam-boamenina amby efapolo ihany miteny manavaka an'le hoe io ny 5 amby efapolo reo olona very fizakana zoam-pirenena mila décret. Io andininy fahinina amby efapolo io zany rehefa vakinany miaraka de misy ilay andininy faharoa amby efapolo tsy mila décret zany. Nefa rehefa anatin'ny didiny ny ACC miteny hoe tsy azonay ataony manery ny gouvernemanta hamoaka ilay décret manaisotra n'ilay zoam-pirenenan'ny filoham-pirenena. De ozy aho hoe ahoana le fomba famakinan'ny lalàna atambatra amin'ny lalam-panorenana. De hitantsika fa voasosy ny zon'ny raha malagasy amin'izao fotoana izao voasosy ny raharapam-pandrenana zay tsy anaiky tsontsika lembenana satria efa loarika ny rambary. Ity no fanomboany fa ny otoiny dia rapitso sy ny rafaka pitso no mamaritra azy ny firaisan-kinany rehetra no mamaritra azy fa le fitiavan-tanindrazana zany no asehonay miaraka io reto ary zay fa vony zay hitanareo eto androany miseho vatana na ihany koa miditra amin'ny alalany Antsataroby de reo nefa vonina fa tsy midiky zany fa mijanona eo zahay fa mbola iantso an'ireo namana ihany koa anatevin-darana zany hetsika atao anatin'ny Angaredona zany.
Anisan'ny tanjona amin'ny fandaharana toy izao ny ampalalana sy anairana ny vahoaka malagasy manoloana ireo tsirariny ataon'ny mpitondra eto amin'ny firenena. Samy milaza amin'ny fahavonona ny joro hiary ny fiandrianam-pirenena avokoa ireo olom-boafidy nandray anjara tao anatin'ity fandaharana ity. Ny fandikana diso ny lalàna no antony mahatonga izao savorovoro eto amin'ny firenena izao raha ny fanazavana ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana tamin'ny alalany fampitam-baovao androany. Nolazaina tao anatin'ity fanambarana ity fa ny fampiarana ny andiny fahinambe fapolo amin'ny lalam-panorenana ny fanapahana amin'ny famindrana ny asa ny filoham-panjakana Vonjimaiky amin'ny governemanta miara-misahana ny andraikitry ny filoham-panjakana. Ny filohan'ny antenimerandolona kosa dia nametraka taratasy nampafantatra ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana fa tsy afaka iantsoroka ny asa ny filoham-panjakana Vonjimaiky no ny antony manokana avy aminy. Io tsy fahafahan'ny filohan'ny antenimerandolona io no nolazaina fa antony andraisina ny HCC ny fanapahana nanendry ny governemanta hitondra ny firenena araka ny andininy faharoa amby 50 ao amin'ny lalam-panorenana. Tsy misy manana fahefana manokana ireo mpikambana amin'ny governemanta miara-misahana io andraikitra io. Amin'ny alalan'ny maro anisa no andraisana ny fanapahan-kevitra ary raha misy fitoviana dia ny praiministra no manapaka farany. Tsy tafiditra ao anatin'ny fahefan'ny governemanta miara-misahana ny andraikitry ny filoham-panjakana ny fahefana nanan'ny filoham-pirenena amin'ny maha olom-boafidy azy arak'izay efa nosoritana mazava tsara sy no tany saina tamin'ny alalan'ny fanapahana larana 12 tsipika HCC bara D3 tamin'ny 6 septambra 2022. Eo amin'izay vaovaon'ny politika izay ihany mitohy hatrany ny fampiroroana amin'ny endrika ankolaka ataon'ny fitondrana eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao. Raha ireo hampaneo hevitra sy mpampaneho lakilosa any anaty tambazotra antserasera no tena niarany fisamborana dia hiarany fampiroroana ihany koa ireo olom-boafidy amin'izao fotoana izao. Tati-baovao Mialy Rajlombana eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny mbola avatsara. Tsy mijanona eo amin'ny olon-tsotra sy ny mpanao gazety ny fanakatsakanana ny fahalalahana maneho hevitra fa hiaran'izany hatramin'ireo olom-boafidy raha ny vaovao. Hatreto, ireo mpitandro filaminana no ataon'ny olon'ny fitondrana fitaovana entina mpiroroana ny mpiray-tanindrazana. Vao misy fanehoan-kevitra na hetsika mety hanotohina ny fitondrana dia avoaka izy ireo hanaovana raha matahora. Tsy tany miady Madagasikara, aka tsy tokony andraisana izany fepetra izany vahoaka malagasy hoy ity solombavam-bahoaka ny Madagasikara ity. Io moa dia fahalalahana fototra amin'ny firenena demokratika. Tsapaka etriny fa isika eto Madagasikara izany dia fa miditra ny amin'ny hoe enjana misy fampiroroana mihitsy eo amin'ny mpaneho hevitra na mpanao gazety na mpaneho hevitra olon-tsotra ary hatramin'ny zahay olom-boafidy raha zao dia ohatran'ny tsapako hoe iantefan'izay fampiroroana izay amin'ny lafiny ankolaka satria ny androandroany izany no safidiana hoe ampiara-peo hanao hetsika angaretona ny solombavam-bahoaka sy loholona izay miara-dia amin'ireo kandida 110 mirotsaka hovidiana Atsoatsy. Akory nefa ny agagana fa nanomboka Omaly alina, Omaly riva dia niatrana eraky ny renivohitra ny mpitandro filaminana maro samihafa. Inona moa ny dikan'izany dia faneho-kevitra amin'ny alalan'ny haino aman-jery ve dia tokony isen'izany hetsika zany isika tsy tany miady, isika tsy hoe nisy mpanambohitra na nisy zavatra tokony ampisen'izany fandraisana fepetra izany ka amiko izany dia endrika iray hoentina ampitahorana sy ampiroroana na ny olom-boafidy na ihany koa izay olom-pirenena mananeritreritra hoe anaradianay hitsangana sy hijoro hiaro ny fiandrianam-pirenena sy ny tombontsoa-pirenena ary indrindra koa anohitra ny tsirariny sy ny tsy fanajana ny lalàna fa nitsakitsahana ny lalàna izay matetika loatra amin'izao fotoana izao. Ny miverina amin'ny fanarahan-dalàna ihany no ahafahana mampanjaka ny filaminana eto amintsika hoy hatrany ity olom-boafidy ity. Tsy tokony andrasana hitroatra ny vahoaka vao ho tonga saina ireo olon'ny fitondrana. Ny vahoaka dia tsy anaiky ary ny vahoaka hijoro. Fa teto amin'ity Madagasikara ity rehefa nijoro ny vahoaka dia nandresy foana ary tsy nisy nahatohatra azy. Ny antenaintsika aloha dia ny mbola hoe isiany lamina
ao anatin'ny ara-dalàna tanteraka, ao anatin'ny fanajana ny lalàna velona, manomboka amin'ny fampahalalahana ny faneho-kevitra ary indrindrandrindra amin'ny fanitsiana ny tsirariny rehetrarehetra amin'ny famindram-pahefana sy ny fametrahana izay olona ekena ilatsa-kovidiana. Tsy misy maniry korotana eto satria vao maika ampikorosofahana ny firenena izany, na dia manao ny ezaka rehetra hijerena izay hatsaran'ny Madagasikara aza ny atokony fanoherana toy ny ady amin'ny tsirariny sy ny tsy ara-dalàna, toa tsy mipetsi-bolo fa vao maika aza mampidingan-dramo ny mpitondra izany. Namoaka fanambarana ny avy eo anivon'ny prefektora ny tanàna Antananarivo omaly izay milaza fanitsiana ny fivondrona ny ampitandro ny filaminana mandritra ny fotoana tsy voafaritra mba hitandrona ny filaminana eto an-drenivohitra. Nanamafy izany prefet androany ary nilaza fa noho ny ambana misy no antony nanaovana ity fanitsiana ity. Ataotry ny mpitondra no antoka ny solombavam-bahoaka fetra rahalamo zafimilolona azy. Resika miray tahiny aina. Ity ny fanambarana avy amin'ny prefektura ny tanàna Antananarivo nivoaka omaly, manesika ny mpitandro ny filaminana rehetra eto an-drenivohitra mandritra ny fotoana tsy voafetra, na ilay antsoina hoe réquisition générale ny prefet Antananarivo. Misy ny ambana na ny menace ka namoahana ity noty ity ho ny prefet. Maro moa zany ny vory ny OMC. OMC raiky zany ny vory dia taorena fivoriana dia hoe alao mamoaka réquisition fa be loatra le ambana mety akasika animba ny ordre public dia aleo tonga dia mamoaka réquisition. Tahotra ny fitondrana sy ny ekipany kosa no antony namoahany ity naoty ity ho ny solombavam-bahoaka fetra rahalamo zafimilolona noho izy ireo tsy nahavita fampandrosoana sy nanampy ny vahoaka tamin'ny fasahitranany. Mitahotra nyreto mpitondra izay amin'ny ankapobeny tsy nahatafavoaka-baolina, tsy nahavita nanampy ny vahoaka ialana tamin'ny fahasahiranana, zay ny zavatra efa iarahany rehetra manaiky. Ny faharoa, ny tahotra ny overy tombotsoa satria sao dia ireusira la etika satria nandre an'ilay angaredina mantsy izay niarahana député fa 700 mahery efa may mitombo isan'andro. Zay ny tena hoe mahafadiran'ovana n'ilay mpitondra. Aoka aloha fantatra ny vahoaka fa ny mpitondra misy ankehitriny tarihana Andriamatoa Prime Ministre dia mpanompo n'Andriamatoa Andry Rajoelina. Izy rehetra ireo dia miasa ho an'Andriamatoa Andry Rajoelina eny hatramin'ny ACC. Ka ny zavatra mampalahelo tsy niany amin'ny toerana mikorotana anjakana tsy fandriam-pahalemana no irequisitionnena ny mpitandro ny filaminana, anetsehana ny vondrona rehetra mpitandro filaminana fa mpanohatra aneho ny heviny dia eo nge ny ady hevitra zay maha hoe rapport de force. Manana ny fahefana rehetra izany Madagasikara rehefa politika ny resaka, manana ny fitaovana sy ny hery rehetra saingy miady rery kosa ny vahoaka manoloana ny tsy fandriam-pahalemana. Vao ny raharam-pirenena izay ihany nivoaka tamin'ny fanginany ireo mpikambana eo anivon'ny kongresy ny teteza mita teo aloha manoloana ny fandikan-dalàna miompampana misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Na itsy izy ireo raha nilaza fa tsy akela ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana. Nanamafy ihany koa izy ireo fa ny firosoana amin'ny fifidianana ihany no vahaolana ho an'i Madagasikara. Mialy rary nombana Simbola Avatsara. Tsy latsaka ny enina ny fandikan-dalàna nataon'ny fitondrana Rajoelina kanefa neken'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana na ny HCC izany. Ankoatra ny resaka fitsipaham-pitokisana izay nataon'ireo solombavam-bahoaka 500 izay nosakana ny filoham-pirenena kanefa dia noeken'ny HCC, anisan'ny fandikan-dalàna goavana ny soeta eto amin'ny firenena ihany koa ny resaka tsy fizakan'ny filoham-pirenena teo aloha ny zoam-pirenena malagasy intsony ava zoam-pirenena frantsay kanefa dia noresin'ny HCC hatrany ny antota taratasy firotsahako-vidiny. Eo ihany koa ny andinin-dalàna faharoa amby 50 izay manambara fa raha misy ny tsy fahafahan'ny filohan'ny antenimeran-doha olona afa-tsy resaka fandavana andray ny toeran'ny filoham-panjakana izay vao omena ny fiarah-mitantany gouvernemanta ny fitondrana. Na intsy ireo mpikambana teo anivon'ny kongresy ny teteza mita teo aloha izay anisan'ny nandrafitra io lalam-panorenana voahitsakitsaka io fa tokony tsy nandray ny andraikitra mahafilohan'ny sena azy inga Hermanana Razafimahefa rehefa tsy vonina andray ny fahefana mpisolo toerana ny filohan'ny repoblika. Misy fandikan-dalàna goavana farafahakely ny enina no nataony HCC sy ny fanjakana. Article 146 midika milaza fa raha ohatra ka nilatsaka ho filoham-pirenena koa ny filohan'ny Sénat dia amin'izay fotoana izay dia omena ho tantan'ny fiarah-mitantany gouvernement. Rehefa tsy nilatsaka izy tsy maintsy raisiny io
ary raha tsy ho raisiny io a de mandika lalàna ihany kosa inona afa fantatrao ny zavatra miandranao rehefa ho tonga ny fifidianana inona ry nanekenao ho présidentiena rehefa tsy sahaka andray mpanjakana anao na fotoanany fifidianana satria misy vola be ao rehefa tsy andray an'io izy de miala ho tsy présidentiena izy aloha ho raisiny toloha ny vice président le raharaha ankoatra ny fanitsakitsahana lalam-panorenana tompon-daka tamin'ny resaka fampanantenana bokaty sy ny fanaovana tsinotsinona sosialim-bahoaka ihany koa ity fitondrana ity ho iantrany nambaran'izy ireo na 10 taona lasa zay mbola 10 ny menaka fa zao fa 2 arivo sy ray alina nefa nilazainy izy raha tonga teo hoe io 10 menaka io de ataoko 10 sy 2 arivo de tany aminay tany avaritra moa de ray tapitrisa tam'izany ny lavany io lavany ray tapitrisa io raha tonga teo ampitovoko avy telo eny io zany hoe zay zao fa niandrandra hoe ho 15 millions ny lavany 15 millions zany 5 millions multiplié par 3 amin'ity rangaha ty de égale 15 000 francs mahay mikompte izy aminay zany négatif ny fitondrany président Andradjela taloha tsoriny fa mila miova zany ny tany ny firosona amin'ny fividianana ireryany no vahaolana tokana ialany Madagasikara ao anatin'izao fanjakany baroa izao ny tanjona dia miova tanteraka izao fitondrana izao ny fifidianana amin'ny tany demokratika io tsy maintsy ataotsika fa tsy fifidiana agnaty cafouillage ny zavatra tetehin'ny fanjakana taony coup d'état électoral inona moa zany hoe coup d'état électoral coup d'état ny mandrava fanjakana de anao zany handrava fanjakana amin'ny alalan'ny halabato sy hosoka resaka fifidiana aloha da petrako tsara tsy matahotra fifidiana ny opposition ataovy madio ny tokotany ataovy ahafahany tsirairay ahafahany vahoaka tegna mifidy zay olona tiany io fidina fa aza angalarina aza ravaina ny vato fa zahay contre coup d'état électoral nisy moa ny fanambarana karazan-droa navoaka ny ireto mpikambana eo anivon'ny kongresin'ny tetezambita teo aloha ireto tamin'ny herinandro lasiny fanambarana izay manameloka hatrany ireo fanjikan-dalàna sy ny fanitsakitsahana lalam-panorenana ataon'ny HCC sy ny fitondrana vaovao manodidina ny fifidianana mila mafisina ny fifampitokisana ho ny avy amin'ny voamieram-pirenena malotena misana ny fifidianana na ny seni omaly anisy ny fionana teo amin'ny solotena ny kandida sy ny seni solotena na kandida roa ihany anefa no namaly izany antso izany malonjany dia nitondra fanazavana ny seni androany ary ny aiky fa mbola maro ireo aiain'ireo kandida teny antoerana Jessica Miray sy Taiziniana solotena ny kandida roa amin'ireo kandida 10 no tonga nanatrika ny fivoriana voalohany niarahana tamin'ny birao maharitry ny voamieramaly tena misahana ny fifidianana na ny seni omaly tsy nahatonga solotena araka izany ireo kandida 12 ambiny tsy fahatokisana ny seni izay no nandikany maro azy ny aiky izany raha teo ny seni fa tsy mbola mipetraka ary mila amafisina izay fifampitokisana izay mazava ho azy na seni na tsy seni rehefa misy boycott dia mampiena légitimité foana zavatra logika zany ary tsy mila zavaina akory ka zay nge le tamin'ny voalohany volana desambra taona 2021 nanao fienianana zay dia nametrahan'olona fanontaniana mihitsy hoe inona ny tena asa maika indrindra dia zay hoe ny fametrahana ny fifampitokisana dia mbola manaprofo zany zao roa taona teoriana fa mbola mila mafisina zay fametrahana ny fifampitokisana zay efa telo ny dialogue vita hiditra amin'ny fahaefatra tsika ozy izy ianao atao tsy misy vokany dia apetrako ary ny fanontaniana ary raha tsy nanao dialogue mihitsy dia ahoana fa ho amanokana na hanao dialogue indimy inenina impolo tsy an'ny olana fa mila jerevana aloha hoe fa inona moa ny voalazany lalàna dia indraindray mantsy misy mametra-panontaniana io resaka hoe le lalàna nge tefitefenareo amin'izay mampetenareo dia aloha azava ny resaka tsy iza inona nefiny lalàna ny lalàna ampiasaintsika mila fatarina hoe tamin'ny fotoana manahoana ny nametrahana azy iza nametraka azy raha izay ny fomba hitenenana azy fa tsy izay nametraka zahay zany tsy manao afa-tsy ny manaja an'ilay lalàna raha ohatra misy mangataka ny hoe raha vao ny seni zoan'ilay olona nge ny mangataka an'izany misy olona koa mangataka hoe tazomy ihany io seni io dia zoan'ilay olona koa ny mitenen' izany tsy zay no ataoko hoe zay manaja ny hevitry ny olona dia zay tsy zay zany tsy miady hevitra ny makasika hoe ravaina ve ny seni sa tsy ho ravaina atreto
roa volana latsaka tsy hahatongavan'ny fifidianana mbola maro ny aia na avy amin'ny kandida na avy amin'ny olom-pirenena ny mikasika ny birao fandatsaham-bato izay tokony ho fantatra roa volana mialohan'ny fotoana hatramin'izao tsy mbola nivoaka ny ofisialy ny andraikitra ny serasera mandritra ny fifidianana na ilay ANRCM Autorité nationale de régulation de la communication médiatisée tsy mbola tafajoro ihany koa ny ANRCM izay tokony andraikitra ny serasera amin'ny envakijery mandritra ny fifidianana toy izao araka ny voafatry ny andiny fa 1:10 hatramin'ny 7:10 ao amin'ny lalàna laharana 4:40 tsipika 8:20 dia mazava ny voalazany lalàna raha ohatra ka tsy voatsangana ny ANRCM tamin'ny fotoana tokony nananganana azy tsy avy aminay izay aloha aoka hazava tsara tsy nyseniny tsy te hanangana fa rehefa tsy voatsangana l izy dia mazava nlazainy lalàna hoe amin'nyfotoam-pifidianana dia anjaran'ny senia no miantsoroka n'le raharaha miantsoroka ny andraikitry ny ANRCM zany hoe ny senia avy hatrany ny tonga dia ANRCM ny zoma 2 septambra izao araka ny efa nambarany filohan'ny seni ombien'ombienty dia anomana fisionana fifanankalozana iarahana amin'ireo kandidany avy eo anivon'ny seni iresana mikasika ny lisitry ny biram-pifidianana sy ny toerana ametrahana azy mikasika ny fampelezan-kevitra sy ny fomba hitantanana azy ary ny ANRCM saingy nofoanana tamin'ny ora farany ity fionana ity noho ny antony tsy voafaritra na ny seni na ny HCC izany izao dia samy nandrava ny tokony ho fionan'izy ireo miaraka amin'ny kandida 13. Firosoana amin'ny fifidianana izay ihany ho an'ny antokontsika i Madagasikara no tanjona apetraka. Mbola maro anefa ny tsy fahatomombanana ka miteraka ayay. Io indrindra no anaovan'ny tima Antsoavo dia ny famerenana ny mahatanotandalàna any Madagasikara. Jessica Miray, Taiziny Anatrany. Ny lalam-pandrenana malagasy no mametra fa 5 taona ny fiampitoam-pitondran'ny filoham-pirenena iray. Izany hoe ifarana ny 7 janoary 2024 izao ny fiampitoam-pitondran'ny Andry Rajoelina ka tsy maintsy irosona 30 andro farafahalohany ary 90 andro farafahatarany ny fifidianana filoham-pirenena. Tsy azo idovirana araka izany fa tsy maintsy irosona ny fifidianana. Saingy betsaka ny aya amin'ny rafi-panjakana eto Madagasikara sy ny rafitra mpikarakara ny fifidianana. Tsy matahotra fifidianana isika fa mila madio aloha ny fitsipika rehetra izy ny tatana azy. Ohatra anankiray ny eto Antananarivo fotsiny tsika zao mandalo eto izay mijery vaovao dia mahita hoe maninona ny kara-pifidianana no be da be sahady no kara-pifidianana fotsy no tsy misy adresy nefa ny liste électorale madio zay definitiva ao amin'ny seni izy ny diso amin'izay. Ny kara-pifidianana eny kaneo ivelany no karakarainy imprimerie nationale fa ny eo anatiny ny seni mameno azy indisy sahady zany misy fahombiazana amin'izay ka miteraka aya zany malona ny fifidianana. No hoe rosoana ny fifidianana sa tsy rosoana tokony rosoana ny fifidianana fa mila lamina aloha ny fitsipika rehetra dia mirosoana izay fifidianana zay. Anisany aya ao anatin'izao fanomanana fifidianana izao ihany koa ny mikasika ny birao fandatsaham-bato tsy mbola nampahafantariny seni hatramin'izao izay tokony ho fantatra 90 andro mialohan'ny fifidianana. Izany hoe ny 7 volana septambra lasa teo. Isaky ny fokotany no tokony ametrahana izay birao fandatsaham-bato izay saingy miankina kosa amin'ny isan'ny mpifidy ao amin'ilay fokotany. Izany hoe raha mihoatra ny 700 ny isan'ny mpifidy amina fokotany iray dia mizara roa ny birao fandatsaham-bato. Vaovaony sosialy efa tsy ambivitra intsony ny hainy malagasy fa efa mbavahoana na ny sakafo azy efa manahirana ny mitady azy amin'izao. Raha ny olona tafaresaka tamin'ny mpanao gazetinay Androany efa maro ny mampiena ny kapokambary arotsaka. Misy azy ireo tsy mahita izay hoanina intsony. Fanadiadiana. Sakafo hoanina Androany, tadiavina Androany, ho no ampitenenana malagasy izay. Efa tsy toy izany intsony anefa amin'izao. Misy no mitady saingy tsy mahita akory. Efa tsy resahany intsony ny filana hafa izay efa nampandeferina tanteraka noho ny tsy fisiny toy ny fianarana sy ny fahasalamana. Tena tsisy ninina azonay atao mihitsy eto dia mitanina reto izay maneratra indray mihinana indray tsy mihinana. Misy fotoana tsy mihinana mihitsy? Tsy mihinana mihitsy nefa izay mbola mampiana-janaka mbola tsy tafiditra ny anankitelo amin'izao. Fony tena enjana izay no mba tsy manofa-trano fa ny sakafo dia tena enjana sy ny ekolazy ny mpianatra. Indray ianao mahita dia indray ianao tsy mahita. Misy ray volana ianao tsy mahita nefa ianao tsy maintsy mihinana isanandro. Ary raha mandeha mitrosa ianao izany ohatra ny hoe ny anay izao trano azy mipetrahanay dia mianjera ilay trano azy efa antitra mila voaizina. Marary ny andohanao hoe
eto tsy misy asa dia inona zany no atao zay zany ny fiainanay tena mazana ka tena mazana tena mijaly eky izay mivarotra tsy malafo tena olana daholo ny zavatra rehetra ny fiainana zany a alaina lafo ny entana nefany a mivarotra mora le vidy mora tsy mahaly eo sara ny vidiny mangataka sisany tsy ataonay varotra misy fotoana ve hoe tena tsy tena zay zao tena tsy mihinana sakafo zany tena zisitra hoe eo dia eo fotsiny ka amin'ny sakafo tena manahirana ka mivary fa mivary nge zao fa 700 dia 20 sy valonjato misy fotoana ve hoe tsy mihinana mihitsy sa miala henaka po manenaka poka aloha ny tena marina manena fa ny hoe tsy hinana mamelombady aman-janaka vady aman-janaka tsy maintsy idiadavana efa tsy mangalatra fotsiny dia zay ngamba fa tena miady mafy aloha nitovy ny hevitry ny olona teto mafy ny nampitondra ny fitondrana rajoelona ny malagasy raha teo amoroteva ny madagasikara teo aloha efa anaty antsana tanteraka amin'izao rehetra ny fitondrana nakaty rehetrarehetra fitondrana iny natonga anay ohatr'izao mitongavana ohatr'izao inona no mety miferitreretanao an'izany miferitreretako an'izany dia le fitondrana mihitsy miakatra loatra nefa le vidina tatsaha mihidina ambany tsisy fijerevana amin'ny majinika mihitsy a manana ihany manana fa manitra me mitontongana raha ny anarana zany ny mpanjakana dia misy fa ny vahoaka aloha dia tena miaina ao anaty fiadina amin'ny fiainana tanteraka mihitsy efa nisy ihany fa ty aloha izy vao tena hita hoe tena miaina zany tena fijaliana efa nisy ihany hatramin'izay fa tany ty izy tena hita hoe tena fanamby efa napetraky ny kandida ravalomanana hatramin'izay ny ady amin'ny fahasairanana indrindra mikasika ny sakafo ny tanjoko revoaka malagasy dia ametraka modely vaovao eo amin'ny fiarahamonina miaino ireo tadiava mivaoaka amin'izao fahasairana maro azy zao miaino olona rehetra mitady miaraka ny vahaolana ao anatin'ny fanajana tanteraka ary ny tena vaindondra rahako dia ny fahasarananareo tsy maintsy atao aingana zay ahafahan'ny fahasaranana ny isa tokantrano sakafo zany indrindraindrindra ny fampihavanana atsika fampiombonana réconciliation nationale hoe aminareo tsy maintsy ataontsika koa ny ady amin'ny tsy fandrimpahalemana io zany a tena tsy maintsy ataontsika zay afoana io satria mampikaikaingany olona ny fampitombona ny arkarena ao anatin'ny fiarahamonina koa zany satria tsy maintsy mitombo ny arkarena vao mitombo ny vola miditra ny aposiny tsirairay aby ary ity famezana asany tanora sy ny vehivavy ny vehivavy a renympianakaviana tena mahalala ny tsy ampy ny atokantrano ary ny tanora tena ao anatin'ny eritreriny tokony ampiana ny vehivavy sy ny tanora zany zao a efa mijery akaiky ary efa mahafantatra ny tokony atao a fotoana ny fifidianana izao miverina amin'ny vahoaka ny fahefana tompona andraikitra feno ho any hoavin'ny madagasikara mandritry ny 5 taona isika na isafidiny anarina na noho ny lasaka anaty antsana pejiny toekarena kosa indray tsy hitondra tombontsoa sy fahatsarana ny tontolo ara-piariana eto Madagasikara ny tsy fahamarina toerana ara-politika misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ary mampitsoaka ireo mpamatsy vola izany toe-java-misy izany ho ny pay toekarena faly Ramakavelo ankoatra ny fandrimpahalemana amin'ny ankabeny tsy mipetraka ilay hoe sécurité des investissements investisseurs raha tsy teny fotsiny afa-tsy ny olany angovo ka mampitahotra eny mampandositra ireo mpampiasa vola izany Rajnombana sy mbola hava tsara. Miankina tanteraka amin'ireo mpamatsy vola avy any ivelany sy ireo mpamatsy vola vahiny ho avy ny Madagasikara raha ny lafiny ara-toekarena no asindresaka. Mbola avy amin'ireo orinasa sy tetika asa vahiny no mamorona asa betsaka ho an'ny malagasy hatreto ary mampidi-bola ao anaty kitapom-bola mpanjakana. Amin'izao fotoana izao mafapana ny toetra raha-pirenena ary mandalo fotoan-tsarotra ihany koa ny lafiny ara-piariana. Nambara ny pay toekarena iray fa tsy tsara ho antsika izany satria miteraka tsy fahatokisana eo amin'ireo mpamatsy vola izay mety afara amin'ny fitsoahany eto an-toerana mihitsy. Raha vao instable mihitsy ny situation politique dia matetika miteraka fahasairanana ekonomika izay ny antony dia tsotra sécurité voalohany indrindra ny olona tsy manao investissement raha ohatra ka tsy misy sécurité ny faharoa manarakaraka an'izay a ny investisseur zany a mila hoe fanjakana tsy vitany hoe mari-toerana fa bonne gouvernance or nefany a ny investissement tena anisan'ny levier ny économie satria ohatra ianao zao hoe mandefa investir ohatra ianao atao hoe 1 milliard d'ariary dia iny 1 milliard d'ariary iny anovanao orinasa
dia ny orinasa iny avy eo a no miteraka asa be da be a dia le asa ateraky le orinasa iny a no mahatonga an'le olona mahazo karama manam-bola dia rehefa manam-bola izy a dia afaka mividy entana dia iny entana avidiny amin'iny amin'izay mahatonga le économie mandeha normal, zany hoe ny olona mahazo karama mivarotra afaka mivarotra entana dia miakatra ho azy zany le atao hoe création de richesse. Ka rehefa tsy misy investissement zany a dia lasa miena le PIB. Tokony ao anatina environnement stable mihitsy zany tsika raha tena hoe ampandroso ny économie. Zany efa mana ihany hoe raha zao trajectoire antsika zao aloha ohatra mbola betsaka ny olona matahotra hoe mety possible tsy lamina le toetra raha-pirenena eto Madagasikara. Ankoatra ny fijerena ifotony eny anivon'ny fokontany ahafana misoroka ny krizy ary manatsara ny lafiny ara-toekarena eto amintsika ihany koa ny fitsinjaram-pahefana hoy hatrany nambarany ity pahi-toekarena ity. Nahazo atao raha hoe milamina tsara ny fizotran'ny élection ny zava-nisy teto Madagasikara hatramin'izay mihitsy nandritra ny tena 50 taona tsy nisy président de la république na ray ary afaka tena hoe nahita ny problème amin'ny fokontany nefa any mihitsy ny ainan'ny olona rehetrarehetra. Zany hoe mety manana croissance tsika 5, 6, 10%, 15% fa miprofite amina olona vitsy io nefa tsy izay mihitsy ny tena atao hoe firenena mandroso, ny tena firenena mandroso dia tokony hoe ny malagasy ray manontolo mihitsy ny mandroso. Ka ny ahafahana tongavana an'izay ary ny ahafahana tsy hisy crise politique amiko dia ny décentralisation ririany. Tokony hoe samy mampandroso ny faritra misy azy ny tsirairay mba tsy hampakorotana eto Madagasikara dia ireo no mistabiliser économiquement ny faritra misy azy tsirairay avy dia rehefa tena stable tsara daholo ny faritra tsirairay avy tonga ny investisseur miinvestir tsy amin'ny faritra ray fa amin'ny faritra rehetrarehetra. Tsy misy stabilité politique aloha eto dia économiquement tsika tsy afaka androso fa dia antraantra foana nefa ny Afrika mandroso foana. Tsy niresaka toe-karena ihany no miiba sy mandalo krizy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao fa saika ireo sehatra rehetra. Ny famerenana ny toetra raha-pirenena amin'ny laoniny sy ao anatin'ny fanarahan-dalàna ihany no ahafahana mamerina ny fahatokisan'ireo mpamatsy vola sy ireo mpiara-miombonantoka rehetra. Vavaon'ny fampianarana ambony miankina amin'izay fanapahan-kevitry ny filan-kevitry ny gouvernemanta atao rampitso raha iverina ny fampianarana eny amin'ny anjerimanontolo na tsia. Mbola miady amin'ny tsirariny amin'ny fitakinan'ny zona izy ireo hatramin'izao ireo mpampianatra mpikaroka sy ireo mpikaroka mpampianatra mivondrona amin'ny syndicat ny CSS. Mbola nanamafy hatran'izy ireo androany fa tsy mihemitra amin'ny fitakina izay ataony raha tsy misy ny vahaolana fanadiadiana. Roa volana sy tapany izao no nanao ny fitakinany amin'ny tokony hijerenany zony asiany efa nantamby-karamany ireo mpampianatra mpikaroka sy ireo mpikaroka mpampianatra ao amin'ny CSS. Hatreto raha matahora tsy fandrahonana no mahazo azy ireo kanefa dia ny zony no takiny. Miankina amin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta raha ampitso no iverenana ny fampianarana eny amin'ny anjerimanontolo na tsia. Raha tsy misy ny vahaolana dia mitohatra ny fitokonana sy ny fitakiana araka ny fanamafisan'izy ireo. Inona ambony président iny menasena atao ange ny assemblée générale manapa-kevitra fa solo tena nay ny président ny zavatra rehetra tapa-keto tsy ny président manapaka azy fa ny assemblée générale foana. Tsy vitany hoe fandrahoana mbava kosa aloha le izy fitanareo fa raha vao misy zany ny hetsika ataonay ety tsy maintsy misy police gendarme miandry ery amin'ny lalana miakatra aty amin'ny université. Tamin'ny sabotsy zao dia nosavana mihitsy ny taratasy hoe oaty amin'ny oaizinareo ny savana ny najanona ny fiara dia ny savana ny taratasy ny olona mandeha koa dia nampijanona dia nijerena ny taratasy angatsy afaka mivezivezy malalaka intsony ny olona dia izay ihany le raha matahora atao aminay na misy an'izany izay aloha tsy miembotra mihitsy zahay zay tsy miembotra amin'izany zahay. Le zavatra ankatany iny zavatra mitombony tsy misy mihoatra andreo tsy latsaky ireo nahemotra foana hatrany hatrany ny conseil de gouvernement conseil des ministres fa maninona ambany aminareo anga zany hoe fampianarana izany sy fanabeazana izany matonareo mieritreritra ohatran'izany dia misy antony eo. Amban'ireo décret zay takin'ny syndicat dia fa nisy fanamboarana nataony ministère ny fampianarana ambony sy ny fikarohana scientifique raha ny tokony ho izy zany tokony hiditra ao amin'ny conseil de gouvernement raha pitso alarobia ireo décret ireo ary antenaina fa isy valiny azo raisin-tanana mba izay ny zava-mitranga
dia miverina amin'ny fampianarana zany ny CSS raha toa ka tsy misy zavatra mivoaka kosa amin'le conseil de gouvernement dia mitohy hatrany ny tolona ataon'ny syndicat mandra-pisiny ny fivoahan'ireo décret sy fitakiana ataon'ny syndicat. Marina fa mbola tsy misy fampianarana mandeny amin'ireo lalam-piofanana rehetra eny amin'ny université Antananarivo amin'izao fotoana. Ny soutenance sy ny thèse ihany no tsy nisy fampiatoana araka ny nambaran'ireo mpampianatra. Vao ny finoana tonga teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato androany ny Dr Peter Yongrin natanteraka ny hetsika fety be ny firalainy eto Madagasikara hanaovana fivoriam-bavaka hanomboka ny alakamisy 20 septambra izao ny hetsika akaifarina ny alady 4 septambra atao amin'ny colision Antsonjombe izay iantsona ny antokom-pinoana rehetra ity hetsika mafety be ny firalaina ity. Farany eo amin'ny maresaka avy any ivelany ponina anjatony tao derina sisa tavela taoriny tondra-dranona fatsiolona no nanao fihetsiketsehana omaly itakina ny tamberina andraikitra amin'ny manampahefana ao an-toerana izay verin'izy ireo tomponantoka tamin'ilay loza nahafatesan'olona mahery ny 303 ny 12 septambra lasa teo. Takin'izy ireo ihany koa ny amoahany tatitra ofisialy makasika ity loza ity. Onjalalaina Ranaivo Manana sy Mathieu Princy. Nanao fihetsiketsehana amponina Oderna any atsimo Libia ho fitakiana ny tatitra ofisialy taoriny fandalovan'ny tondra-drano amizana ain'olona na rivony sy nanimba tanteraka ity tanàna ity. Ponina anjato maro ny mifampitaona teo alohan'ny moské lehibe iray tany an-toerana nanao izay fihetsiketsehana izay. Ny antso ny anaovana fanadihadiana aingana sy anasaziana ireo tompon'andraikitra tsy nahavita ny asany ka natondry ny tondra-drano iny ny ponina araka ny fanambarana iray no vakiana nandritra ny fihetsiketsehana tamin'ny anaran'ny poniny Derna. Nodora andreto mpanao fihetsiketsehana reto ihany koa ny trano fonena ambeny tanàna. Ora vitsy taorian'izay fihetsiketsehana izay, noravan'ny lehibe ny mpanatanteraka ao amin'ny faritra atsinanan'ny Libia, Osama Amady, ny filakevitra munisipaly ny tanànan Derna. Nanamafy izy fa hosokafana ny fanadihadiana mahakasika ny lozan'ny tranga tany amin'ny faritra atsinanan'ny Libia iny. Raha tsy ahivina dia olona 340 ny namony ainy vokatry ny tondra-drano lehibe ny 7 Derna iny ny 12 septambra lasa teo. Fandarana ahoana marina sy Global News no arahina ho vetrany aorian'izao fampahalalam-baovao izao. Ebot Maifadeur kosa no lohateny horonan-tsary indray miseho ho arahina eto amin'ny fahitalavitry ny MBS amin'ity talata alina ity ny sampana fampahalalam-baovao tongo klasy tongo vavy. Mamy fotoana anao rampitso amin'ny fitora sasany indray. Veloma tompoko.